Ivadika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana isika fantatra fa amin'ny fahasivy volana Desambra raha ho avy izao ny fidirana eo anivon'ny fitoeram-pampianarana ambony tsy miankina vaovao ESMIA na École supérieure de management et d'informatique appliquée eny Mahamasina Atsimo. Ndeo fantatsika misimisy kokoa ny mahakasika an'izay. Fitoeram-pampianarana ambony vaovao ny ESMIA na ny École supérieure de management et d'informatique appliquée eny Mahamasina Atsimo. Efa misokatra ny fisoratana anarana ary amin'ny fahasivy volana Desambra ho avy izao ny fidirana raha ny fanazavana izay nomen'ny tompon'andraikitra. Ny ESMIA na ny École supérieure de management et d'informatique appliquée dia mazaka mpianatra efa-jato isa. Ho an'ny niveau licence moa zany dia tsy mihoatra ny 50 amby zato ny mpianatra raisina. Amin'ireo 50 amby zato ireo dia mbola zaraina gropy anankienina, izany hoe gropina mpianatra 520 avy ho an'ny travaux dirigés, satria na dia lehibe aza ny efitra fianarana izay mazaka mpianatra 50 dia ilaina ny isan'ny mpianatra kely mba ahafahana manara-maso azy tsirairay. Ny fidirana eto amin'ny ESMIA dia ny alatsinainy 6 Desambra amin'ny 9 maraina ary misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny asabotsy 7 Desambra. Tranon'ny jésuite fantatra amin'ny anarana hoe Maison Jean 23 no misy ny ESMIA. Toerana milamina izay ahafahan'ireo mpianatra mandrato fahalalana tsara. Manana ny mampiavaka azy raha teo moa ity fitoeram-pampianarana ambony vao misokatra ity. Ho an'ireo izay tsy mahita ny toerana dia eo aloha kelin'ny Gerbora no misy ny lalana mivily ka efa misy ireo sora baventy manondro ny lalana atongavana eny an-toerana.